Adanan, ny tantarantsika an'io dia mitondra ny lohateny hoe ilay fampidirandra. Nandritry ny ady eninandro tany Israël na ny guerre des 6 jours en Israël ny tantara. Vao avy naratra mafy avy tamin'ny fipoha-bomba avy amin'ny tafondro ity ankizivavy kely arabo iray 7 taona. Nipetraka tao amin'ny toeram-pitsaboana zazakamboty tao Anetany dia nisy mpitsabo mpivady Israeliana nanome azy ny fitsaboana maika voalohany. Noho ny fahaverezan-dra sy ny ratra nazo azy dia nilaina fampidirandra maika be ity ankizivavy kely ity. Ny fampanontany tena ny mpitsabo, very hevitra, nalahelo, tsy afa-nanoatra satria tsy misy na dia iray tamin'izy ireo manana vondrona rà mitovy amin'ity ankizivavy kely niara-andoza. Notadiavina teo anivon'ny toeram-pitazana zazakamboty izay ankizy afaka hanome rà mifanaraka amin'ity ankizivavy kely ity satria tena maika ny famonjena. Iza ny te hanome rà mba hamonjena zazavavy kely izay efa ho faty? Nisy tanàna kely iray nitsangana. Zaho hoy ity ankizilahy 7 taona. Rehefa natao ny fitiliana sy ny fanamarinana ny vondron'ny rà n'ilay ankizilahy kely dia hita fa mitovy amin'ilay ankizivavy kely naratra. Afaka natao ihany ny fampidirandra ary noho izany no nahavonjy ilay ankizivavy kely. Fotoana vitsy taty aoriana dia nanontaniana ilay tovolahy. Nahoana ianao no nanaiky nanome ny rànao ho an'io ankizivavy kely io? Satria anisan'ny ray tamin'ireo namako izy, hoy ny navaliny tampahasahina lehibe. Fanambarana mampangoraka sy tena lalina izany, mampiatsiaro antsika ny zavatra nitranga 2 taona lasa izay teo amin'ny hazo ny fijalian'ny Golgota. Namana iray hafa nandatsaka ny rany, tsy nisy takalo ho famelana ny fahotantsika sy ho famonjena ny olombelona rehetra. Io namana io nanao izany noho ny fitiavana antsika tsirairay avy. Misy ve ny fitiavan-dehibe noho ny raintsika izay any an-danitra? Tsia, satria nomeny ny zanan'ilay tokana ho fanatitra ho famonjenanao teo amin'ny hazo fijaliana. Angamba mbola tsy mahafantatra azy ianao? Aoka ho fantatrao ary fa nomeny anao ny rany mba hamonjeny anao. Ary ny epistily voalohany nosoratany Jaona ao amin'ny toko voalohany 7 milaza amintsika hoe ny rany Jesosy Kristy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha tianao dia hiarivavaka isika. Misaotra Jesosy Tompo satria natolotra ho ahy ny fiainanao. Nalatsaka ao ny ranao mba hanafahana ny fanahiko tao amin'ny fahafatesana sy hanomezanay ny fiainana mandrakizay. Mamela ny heloko ary omeo fiainam-baovao manome voninahitra anao. Amen.